dia ndao tsika anao dingana teny hoe iombona mihoatra foana. Mety mihevitrytsika hoe fahampy anaty fijoroako amin'ny fiombonana amin'ity, fa Jesosy te hitahaka antsika foana mba hisy etaentan-giza be mihoatra ao anatintsika, fa n'Andriamanitra miasa sy ahafahantsika tena hoe mba ho voninahitr'Andriamanitra mandehandeha amin'ny fiainantsika. Tahian Jesosy tompoko. Mba tiaka mafan Jesosy. Témoignage farany a. Zany anao témoignage moa zany. Isaky ny manontany témoignage amin'ny olona tsy aho dia misy olona roa telo. Ireo olona ireo tsy miova mihitsy. Ohatran'izaho mijoro atsy dia tsy miova mihitsy koa. Izay miditra eo dia anontaniako misy témoignage ve, misy témoignage ve. Dia anontaniany zareo aho, tonga dia vao hiteny dia izy témoignage ny pasteur dia misy tokoa ilay izy fa aleo tantaraiko. Zaho zany a manome voninahitra an'i Jesosy ny eo amin'ny fiainako eto amintsika mpiara-manompo sy asa fanompoana satria maninona efa miteny Andriamanitra hoe izao ny zavatra hidirantsika, izao ny zavatra andehanantsika dia mitranga tokoa ilay izy. Andriamanitra tsy miteny hoe ilamina be ny zavatra rehetrarehetra, fa izy izao ny teny hoe miara-miaritra amiko, tsy hoe miaritra rery fa miara-miaritra amiko. Dia isan'andro dia asiany situation ahafahantsika matsapa ny fanatrehana hoe miaraka amintsika izy. Tsy hoe résolu ny zavatra rehetrarehetra, fa misy fanatrehana mahazo aina. Ohatra izao hoe izay zany a, rehefa niditra tamina toerana anankiray izay moa manofa trano dia vao niditra dia hoe nareo manana droit na parking na fiara, manana ray nareo dia ao anatin'io rehetrarehetra gardiennage sy ny sisa. Mandeha ny anona dia mandeha dia nahazo véhicule koa aloha. Dia rehefa nahazo véhicule dia izy pneu 4 fa tsy enina. Dia tonga amin'izay ilay izy dia mandeha ny ao an-tanàna, tokony hoe misy parking zany ao amin'ny alina sy ny sisa. Dia ilay tenin' Jesosy efa nilaza hoe tena ohatrany hoe bousculena zany ianao fa tsy maintsy miaritra mamoaka ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy maintsy mandefitra. Izay ampahazoaina an'i Jesosy no avoakantsika, fa tsy ilay confortsika ety ivelany amin'ilay matériel no tadiavina. Dia tao anatin'ilay izy dia vao omaly hariva mihitsy misaotra n'Andriamanitra nampiteny mpanompony. Tonga avy aty dia anona dia hoe misy parking, tonga dia eo an-tanàna moa zany efa sakafo isan'andro ilay walawaala. Ilay misy tonga dia toerana entinana tsisy anana dia ok zay. Vao omaly hariva mihitsy vao avy eto, tonga teo ianao dia fa mba hoe miodikodina any za mba afaka mivoaka maraina satria ianao hamonjy fanatrehana. Dia tonga dia efa mivory eo ry zareo dia hoy Jesosy misaotra fa eto ato anatin'ity situation ity eto ilay amoahako ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, eto ilay ataoko hampahazoaina ny fanatrehanao. Dia tsy nataoko nakasika mihitsy. Misaotra an'i Jesosy efa nandefa teny ho izy. Mety hoe za fotsiny fa antsika rehetrarehetra hoe minao fa miaritra n'izany daholo. Dia inona nataoko dia vadiko efa niteny hoe taloha hoe herinandro zay tapabolana hoe ndana ho antsoa ianona dia ndana mijery parking hafa ianao fa ok. Dia ndresahako ilay teo an-tanàna hoe tsy maninona fa aleo za hiala, na dia manana droit dia aleo za hiala dia tady parking any ivelany any dia lasa nitady parking tany dia niresaka tany misaotra an'i Jesosy fa résolu ilay izy. Dia ndresahako ilay olona tsy maninona ho afa azo atao zahay no ampifamaly anareo satria resaka parking zany zavatra matériel zany raha mifamaly ilay olona moa zany no ny intérêt-nao dia inona ny tombontsoan'i Jesosy amin'izany. Fa tena hoe manome voninahitra an'i Jesosy tsy mafy ilay izy. Raha vao tsy miaraka amin'i Jesosy dia lasa combat charnel io, ady ara-nofo io hoe tao anaty contrat rehefa nisy an'izao, tao anaty contrat zao nefa mifanarahana. Fa no Jesosy efa niteny izy dia misy zavatra mitranga mifanaraka amin'izay niteneny. Fa inona ny hitanao situation mikorotana ve? Sa ilay toe-pana tokony avoaka ao anatina situation? Ndao tsika hamoaka izay tadiavin'i Jesosy. Amen. Tsy hoe Jesosy manao fagagana hozy izy ilay toriteny maly, fa Jesosy eo. Na tsisy ninona mitranga ary, na tsy milamina raha ny situation, ataovy azo antoka fa eo Jesosy dia mahazo ain' Jesosy. Ndao tsika hitsangana. Zay no témoignageko. Mino ahako fa manana ambary ianao. Za manokana aloha tena tsy mino ary tsy azo ny saiko eritreretina hoe ianao reo ohatrany hoe tsika sy nareo zany hoe tsika tsirairay avy reo tsy manana témoignage dia hoe tsisy zavatra nomezana voninahitra an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ohatrany tsy azo ny saiko eritreretina zany satria ny Andriamanitrantsika nge velona
rehefa niteny izy hoe misy mazava dia nisy mazava sa tsy nisy? Tena sura ve nareo hoe aloha nisy? Tena sura ve nareo? Tsy haiko. Il y a quelque chose qui va pas. Rehefa niteny Jesosy, teny Andriamanitra hoe misy mazava, dia nisy mazava. Tena azo masonao jerena zany. Rehefa niteny izy hoe aoka ny tany hamoaka akoho, dia nivoaka ny akoho avy amin'ny tany. Fa tsy hoe atody ny voan'ny akoho. Azonao tsapaitanana. Dia rehefa niteny izy nanomboka tamin'ny taona 2024 hoe toam-panontronana ity ny fanatrehana mahazo aina miaraka amintsika, fotoana moatsika ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy fanatrehan'Andriamanitra ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika. Dia za tena mino ohatran'ilay tany amin'ny Genesisy fa ny tsirairay avy amintsika ireo matoa nandeha ny teny dia afaka mahita sy miaina an'izany. Tena hoe isan'andro hoe. Dia izay ny tsinoko hoe tsy manana hanomezana voninahitra an'i Jesosy ianao. Any? Alleloia. Dia hafa mafy ho an'i Jesosy a. Tsy fibedesana izany fa fanairana fotsiny hoe misy zavatra afaka isaoranao an'i Jesosy. Misy zavatra afaka hanomezanao voninahitra an'i Jesosy. Réel ny fanotronana. Rehefa miteny izy hoe miara-miaritra amiko. Le miara manam-boninahitra nge hitranga foana fa le fieretana aloha andao hiaritra e. Zany zao tsisy hoe fahagagana be zany hoe aina azo miliara. Non, tsy any amin'ny resaka miliara le izy. Fa rehefa niteny izy ty taona ty hiara-hiaritra amiko ianao. Fifaliana zany hoe ty zany le iarahan'i Jesosy amiko, iarahako amin'i Jesosy. Dia ozy izy le ranabavy teo hoe tsy manomboka zavatra raha vao tsisy Jesosy. Ao anatin'le zavatra miaraka amin'i Jesosy ary mandra-patapitra le zavatra eo foany Jesosy fanatreha mahazo aina. Kenda mihitsy. Andao tsika hivavaka, andao tsika hisaotra an'i Jesosy. Alleloia. Tena hoe lehibe fitiavan'i Jesosy. Miinsiste Jesosy, manomboka hatrany am-poy, manaitra izy. Le communion ahoana, tady ho ritra ny rano satria tady ho tapaka ny communion, mirehatra ny témoin satria mitady ho varim-bariana. Sao dia le témoin mirehatra eo amin'ny fiainanao, sao dia tsy ao intsony le communion fa andao averina amin'ny laonina. Saory Jesosy fa manaitra anao foana izy ny amin'ny fiombonana aminy. Rehefa niteny izy fa ty taona ity hiainantsika isan'andro ny fanatrehan'i Jesosy, dia isan'andro ataovy azonao antoka fa miresaka amin'i Jesosy quotidiennement ianao. Amin'ny fotoana rehetra dia miresaka amin'i Jesosy ianao. Asandrato ny tananao dia hisaory izy fa misisika Jesosy ny resaka sy hiaraka amintsika isan'andro. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra Jesosy fa tsy avelanao zay angingina, tsy avelanao zay ho varim-bariana, fa ianao efa niteny fa ty taona ity dia hiainana isan'andro ny fanatrehanao. Isan'andro ianao dia tokony mahazo aina miaraka aminay isan'andro. Dia ataonao ny situation rehetra, ataonao ny toe-javatra rehetrarehetra Jesosy mba hahafahanay mamerina an'izany fanatrehanao mahazo aina eto amin'ny fiainana isan'andro zany, na dia eo amin'ny rano any amin'ny vovo ary inoko Jesosy fa io zavatra eo amin'ny fiainana io rehefa mahazo aina ny fanatrehanao dia adininay ny situation rehetra Jesosy fa mifantoka aminao zahay. Jesosy ianao no ilainay. Jesosy ianao no ilainay. Jesosy ianao no ilainay. Aoka izay Jesosy tena hiresaka aminao, aoka ny fanatrehanao azo aina aminay, aoka ny fahazahoanao aina no lohalarana eto amin'ny fiainanay, tsy mifilamina ny zavatra eto amin'ny nofo fa ianao mahazo aina eto amin'ny fiainanay. Jesosy Kristy avy Nazareto, ianao ny fanombohana tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mety misy vision napetraka ao aty anatinay fa mety varim-barina zay Jesosy no tsy fahampiany communion, fa misaotra Jesosy fa mamerina anay ianao amerina indray ny altara ny vavaka eo amin'ny fiainanay isan'andro. Tsy ampy le tonga manatrika assemblée ohatran'izao Jesosy tsy ampy le tonga mihaino teny Jesosy fa le fiombonana manokana, le communion personnel aminao isan'andro no takinao Jesosy, satria anao mitompo vision. Dia rehefa tsara fiombonana aminao zay dia ianao no mamelabelatra an'izany sy mahatonga ny rehetra ho tanteraka eto amin'ny fiainanay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, aoka hifony vision zay napetraka ao any anatin'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fiombonana, satria mifananao masina manolo-tsaina anay tsirairay avy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zahay noho ny amin'ny etaeta zay napetraka ao any anatin'ny mpino tsirairay avy ny andeha hamonjy fivoriana
eny mety mipetraka ny lafo ry zareo, mety mipetraka ry avontovorona, mety mipetraka lavitra ny tosy, naiza Jesosy ka maniry iombona aminao. Ianao namatsy azy amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, tsy manery fa araka amin'ny programanao. Misaotra ny amin'ny famatsiana Jesosy misaotra ny amin'ny fanefenao ny toe-ponay, tsy fantoka amin'ny materiel fa nenjika kosa ny fanatrehanao, hitady ny tavanao amin'ny fotoana rehetra zay sokafanao eto amin'ny asa fanompoana. Jesosy Kristy avy Nazareto, averinao any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Mandrakizay tsy misy olona omena izany fa ianao ny teny, ianao ny mahavokatra ny teny ary ianao ny mampitranga ny teny zay teneninao. Misaotra Jesosy, mpisandrata mandrakizay ho an Jesosy rerianiny voninahitra. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy andao hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany maraina. Alleluia. Tena kekinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe manana teny ho anao Andriamanitra hoe amen. Retsika ny vavolombelona teo manahitra Andriamanitra mba tsy ho varimbarentsika. Ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy le rano anaty vovo no mamorona izany ary vitany, fa alenao varimbarina manadinidiny vavaka io tena tsy laitra ny tompo mihitsy. Tena marina ane zany ohatran'ny kamokamo ivavaka izy ny kely nareo hoe tsy mareo mariko ohatran'ny kamokamo vavaka kely ohatran'ny matorotoro maraina tsy resy le fo maraina tokony hamaky tenin'Andriamanitra kely le izy raha vao tsy voafianao iny dia mihitatra. Ao foana tananao dia asio fisaorana sy feno fankasitrahana be any anatinao any. Andriamanitra mbola miteny aminao, Andriamanitra mampahery ianao, Andriamanitra manangana anao, Andriamanitra mitantana anao. Misaotra anao zay raha aminaran'i Jesosy, tena tsy avelanao zay, tsy avelanao zay raha tsy tomomba na tsy tanteraka eo amin'ilay tianao ahitana anay. Misaotra fa tsy avelanao azy toerana ny fahavarim-barianana, tsy avelanao azy toerana ny fangatsiahana, tsy avelanao azy toerana ny fiemorana, manaraka akaiky ny fiainam-panahana ianao. Misaotra ny amin'ny androany maraina tonga soa eto amin'ny fanatrehanao zay, mangeta entanao zay tompo, mangeta entany teny avy aminao. Mino zay fa miasa tao anatinay ny fanahinao ary manokatra ny fona zay angeta eta mba handray teny avy aminao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Tena akaikinao rehefa mangeta eta hoe dia mangatara anao amin'i Jesosy hoe fa izy afaka manome hoe sady afaka etaeta ianao hoe tsy angeta eta tsony ianao hoe amen. Nisy taona tantaraiky zavatra nareo, nisy taona mandeha zay niriny dia hoe inona ary zany titara zany eo mangatakarahanao aminao zany. Rehefa ny anay moa tsy lavatra fa jirama eny amin'izay rehefa nitsika jirama todika tany amin'i Jesosy, hitako mihitsy Jesosy hoe meme hoe inona ny zavatra angatahanao, inona le izy Jesosy eo mangatakarahanao aminao tojo teo amin'ilay tery amin'izay aika zay ny introdo zay ndao ary. Sa Jesosy mangetaeta mangatakarano aminao, maniry mafy amin'ny foko rehetra mangatakarano aminao. Aiza dia nondray no angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe. Sa Jesosy mangetaeta mangatakarano aminao, maniry mafy amin'ny foko rehetra mangatakarano aminao. Aiza dia nondray no angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe. Matsaka aminao fanahy, ianao famezandray, aminao mitoka. Matsaka aminao fanahy, tsy angetaeta mandrakizay Jesosy io miankoka. Tsika rehetra voninahitra, voninahitra, ho an'Andriamanitra
zay le tia tananao antompo sa Jesosy mangetahita mangatakarana aminao ny fanahy ny famarinana no idirako anao ufavampo amin'ny fanindray ny fon'Andriamanitra ray sa Jesosy mangetahita mangatakarana aminao ny fanahy ny famarinana no idirako anao ufavampo amin'ny fanindray ny fon'Andriamanitra ray matsaka aminao fanahy matsaka aminao fanahy ianao fa mizandray aminao amitonga matsaka aminao fanahy tsy angetahita mandrakizay Jesosy o miangoka voninahitra voninahitra hoan'Andriamanitra Halleluja. Rano mahazatra zao dia rehefa le vita fandraisana vao manao an'izay. Misy fotoana miala amin'ny mahazatra. Halleluja. Amin'ny zany hoe ny anina le sotsiny sepotsepotra ianao alohan'ny autorité-ny. Halleluja. Tsy maninona zany. Amin'ny alarobia zao tsika ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany dia manomboka ny fifadikaniny. Allô, za mihitsy mi-annonce an'ilay izy. Allô, za mihitsy mi-annonce an'ilay izy. Ary androantsika dia nomen'Andriamanitra teny mba hiomana hiatrika an'izany. Mety manana problème ovahana ianao fa ampahery anao ny tompo hifadianana manomboka amin'ny larobia tsy nohony amin'ilay problème fa nohony amin'ilay programmany. Misy taontsika tonga eto miaraka amin'ny etatsika fa Andriamanitra mampidina ny faniriany hoe izao no tiako atao. Misy taona anatin'ny fiandohan'ny taona ohatr'izao dia te hianatra zavatra be dia be tsika fa ny zavatra sain'ny tompo hiomanana fadiananareo manomboka amin'ny larobia aloha. Halleluja. Hitanareo ohatrany hoe ianarantsika mihitsiny ny mampangina ny nofo sy izay mety ho iriny nofo mba hampanjaka sy hampahazoaina ny fanahy. Raha ifadianantsika dia toy izao ny fiaingan'ilay izy mifady sakafo maraina, mifady sakafo atoandro fa isaorana ny tompo fa misakafo amin'ny hariva. Halleluja. Dia tsy misotro rano. Raha ho an'izay tsy mahavita afaka misotro rano ianao fa raha mba mety ilay vetikanina hiaretana. Ho an'izay tsy mahavita dia mba ilay maraina
dia atoandro ianao mihinana tsy maninona ho an'la tenatena hoe tsy mavita mihitsy a misakafoana fa mivavaha reto ny kategorian'olona zay tsy tokony miditra anatin'ny fifadikanina ireo loholona nareo zokiolona zay efa mihoatra ny 9 taona za zany tsy tafiditra alleloia fady lahy zany alleloia ny bevoka tsy ny bekibo fa bevoka samy hafa koa zay ny manao traitement médical raha ohatra ka hoe manaraka manao fanafody ianao a dia tsy dia tsara ianao a mifady mazavaka hitanareo amin'izany fa lisy tsy any amin'ireo tsy maintsy afady ndreo fa ty taony ty tsy hitanao raha vao mitelonrory ianao tsy ohatr'izany le izy fa le fo zao kosa ny condition a bevoka ianao fa mamaky tenin'Andriamanitra maraina ka hatramin'ny hariva tsy mikizitina ny vadinao amin'ity ratsiana ty tsara any ianao fa tsy ratsiana alleloia hitanareo amin'izay le esorina daholo ny excuse rehetra fa fotoana omentsika ho an'Andriamanitra ny fotoanany fifadikanina ho an'izay mety manana fanontania dia afaka manantona hoe za pasteur ohatr'izao nikago mahazo mifady asa tsy tokony hifady dia ho azavaina aminao ilay izy alleloia Luka 2:37 naran'i Jesosy ary efa mpitondra tena tokony efatra amby 20 taona ana ary tsy niala teo kianjan'ny tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana andro manalina tsy ampoziny olona fa isan'ny fanompoana ny fivavahana sy ny fifadikanina dia mino fa ao anatin'ny teny a omeny tompo antsika rehefa avy eo miaraka dia maika ahery isika amen na melohan'izay ndao tsika hiteny amin'ny tompo hoe tsy moramora ny mankatoa ahozavako anao izy rehefa izy andro teo tsy moramora ny ankatolo aly tsy moramora ny mankatolo manefy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manarady lanjany azo fijalinao Kristy manompo anao Jesosy tsy voatery ampifaly ahy nofoko mangay ahy mahazo vanany fanahy ny fanamasigna te amiko no tena re eny miaina mifanetrete Perkilatsika hoe raha ny lalanao lala fa raha ny lalanao no lalako sitrako no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tianao tsy zay tiako fa zay tianao tsy fievitro fa fievitra tao aneny sitrapona indraindray to sarotreke fa ny fiainana dia fanetrete zaho ane tsy maintsy aleoko mietry farany ambany isandratanao ambony zany dia ho hitany vazantany
tapa-kevitra atao aneny sitrapona. Alleluia. Ho an'ny olona tia sakafo dia mafy be ny ifadianana. Zay tonga nangataka an'izay hery izay mihitsy dédicace mihitsy ilay izy. Dia ho azavaiko aminao avy eo fa raha ohatra ka tsy mahataitra anao ny sakafo dia misy zavatra hafa izay tokony hifadianao izany. Misy fotoana mantsy amin'ny resaka amin'io dia ilay olona sakafo na tsy misakafo ary tsy maninona. Dikan'izay tsy fifadikanana izany no ataon'iny olona iny. Resantsika rehefa avy eo. Ao afantanao dia tenenao Andriamanitra. Ampianaro ahy handany tenako fanaiky ianao. Ampianaro ahy hampanetry tena ny sitrapoko fa hampandresy ny sitraponao. Ampianaro ahy hiaraka aminao, hiaraka hiaritra aminao. Sarobidy amiko mandrakizay nomanina ao ahy. Saotra fa tery sy entiny vavahady hidirana ao amin'izany. Ankasitrahako ny fitondranao sy ny fitantananao ahy. Ary ny fampatanjahanao ny aim-panahiko atonga ahazaka ny fitondranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy, mahazo toerana vetivety ary eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia mahazaho aina, raiso ny teny dia mifalia dia mivokisa zava-tsoa. Araky ny fampidirana andresana teo dia fifaliana indray no rahantsika eto, tain'i Jesosy daholo. Misy avilavitra be tonga eto, tompony hitahanao anokana. Amen. Iresaka momba ny fifadikanana isika satria izany ny programa asain'Andriamanitra hidirantsika. Amen. Ny lohahevitra an'io izany dia nampitondra ny lohateny hoe Mifady miara-miaritra amin'i Jesosy. Mifady miara-miaritra amin'i Jesosy. Tsika ty amin'ny testamenta vaovao mifantanina voalohany zany dia hoe aza resana zany loha rangafa mifady anina ve aloha Jesosy ary. Tentao tsy herentsika mivaliny ary ny fady anina sa tsy mifady mba ho modely tahafintsika amin'izao fanomanana ny fiaviana izao. Matthieu 4:4 ny 5:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fady anina 70 andro sy 70 alina Jesosy ko noho ny afaka izany dia nona. Tsy teo am-pifadiana hanina izy nona fa taoriana ny fifadikanana. Le mahatsapa nona mandritra ny fifadikanana iny zany etsika ambavaka. Alleluia. Ny fifadikanan'i Jesosy dia fiomanana hiatrika fa tsy hoe fanamorana n'izay ho atrehana. Tsy zavatra no hifadiana hanina fa ianao sy Andriamanitra. Tsy hoe hifadianana mihitsy fa mafimafy kely ny ady tato ato. Tsy ny hamafy ny ady no hifadianao hanina fa raha ny hamafy ny ady dia misy ny fioaran'ny fandresen'i Jesosy azonao raisina dia efa mandresy ianao. Mihaino tsara vetsika. Efa niaritra Jesosy mba hampandresy ianao. Dikan'izay tsy ady ny tokony mampifady anina anao fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ny ady ilay fifadikanana fa ho anao ianao le mpiady miaraka amin'Andriamanitra. Tsy situation fa personne. Anampy ianao ho sensible amin'izay saison sokafan'Andriamanitra ny fifadikanana ataonao. Tsy hoe hampiditra anao ianao rehefa tafiditrako fa sensible anao. Satria rehefa ampietrenao ny nofinao dia mahazo aina ho azy ny fanahinao. Tsy noho ny amin'ny teny fampanantenana 2025 tsy mifady anina antsika satria misy promesse mavesatra. Tsy mivesatra ny promesse ny mampifady anina fa ny vesatry ny etaetantsika ho an'Andriamanitra ilay nampanantena. Ny fahafahantsika manatsara
sy mahafototra ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra nampanantena, mahatonga antsika miditra ao amin'ilay fotoam-piaretana sy ilay fotoam-pifadiana. Tsy ny challenge na ny défi na ny zavatsarotra eo anoloanao maro samihafa, tsy noho ny amin'ny Goliata no mahatonga anao hifadianina, fa noho ny amin'ny Jehovah izay nanositra anao ho mpanjaka. Tena kaikinao tsy noho ny amin'ny zavatra ilay izy hoe tsy noho ny amin'izay manjoanao hoe fa noho ny amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra hoe. Zao no tenenin Jesosy eo amin'ny Marka 2:1-7 ka 20 amin'aran'ny Tompo. Ary Jesosy niteny taminy hoe, mahay mifady va ny havan'ny mpampakatra raha mbola eo aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola eo aminy ihany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy. Nisy nanontany mantsy hoe, maninona ny mpianatra ao no tsy mba mifady mihitsiny? Dia hozy Jesosy, mahatonga azy mbola tsy mifady satria mbola eto ny mpampakatra. 20 ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ao aminy, amin'izany andro zany hifady izy. Ny hamantarana zany fa mbola tsy eo ny mpampakatra dia mifadianina ny miandry ny mpampakatra. Noho ny amin'ny mpampakatra ilay fifadikanina, ary misy ifandraisany amin'ny fahatongava ny mpampakatra ilay fiomananao, mifadianina. Ho avy ny mpampakatra, hiveriny Jesosy, ho zava-poana daholo ny zavatra rehetra. Raha mandinitsika zao mivavao tato ato, tratra ny cyclone zao mayoty, dia iny zany zao fahoriana ho an'ny olona sahirana. Ifonana atao traka manana fianakavianany mayoty ianao zany, fa zay aloha ilay nitranga. Tranga indray zao, misy doro-tanety hatrany États-Unis koa, doro-tanety tany Los Angeles, iny indray fahoriana ho am-panana. Ka nampanana na sahirana rehefa tonga ny loza, ohatrany tsisy afa-miala. Ny any anatin'ny fo amin'izay ilay resako aminao hoe inona zany ny tombony raha manana an Jesosy, raha sendra ny tranga toy ireny na manana na tsy manana. Rehefa manana an Jesosy ianao dia tsy ao amin'ilay anana, ilay manana sy ilay tsy manana ny fonao, fa any amin'Andriamanitra. Tena akaikinao, akaiky ny farany hoe esory amin'ity tany ity ny fonao hoe. Amen. Zany zao anisan'ilay entina ao anatin'ilay fifadianana, mba hiala tsiraikitra amin'ny zavatry ny tany ny fiainam-panahinao, fa mba ho sensible amin'ny zavatra omen'Andriamanitra anao ara-panahy. Mateo 4:9-12 ka 7-20 avy hatrany dia izay nitenenin Jesosy no jerentsika mantsy. Zao no tenenin'ny Tompo. Ary raha mifadianina nareo aza mety ho tahaka ampiatsara velatsia izay malahelo tarehy. Mampisotisoty ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany. Ianao kosa raha mifadianina dia hosoro ny lohanao, asio crème ny tarehinao, tapao ny volonao. Amen. Aza vela hitan'ny olona mihitsy hoe tena miatrikady be ianao fa andeha hifady. Aza seho amin'ny olona koa ireo ohatra ny mafy be aminao ilay izy. Aza vela hisy areo marika koa ireo ohatra ny tsy ny sakafo maraina ianao zany. Aza seho amin'ny olona hoe maina be molotro. Te hiteny amin'ny olona zany hoe fa nahoana tsisy sakafo anga, dia te hiteny ianao hoe roa andro azy no mifadianina. Ohatrany hoe tena efa roa andro be mihitsy. Hozy Jesosy, ataovy discret. Zavatra mampimeny efa amin'ilay 15 dia fantatra fa hanao daholo ny rehetra. Zany hoe tsy secret zany le mampiseho discrétion, fa le olona ifanena aminao a partir le 15 aza vela hisy atsikaritra kory hoe ohatrany tsy mihinan-kanina ianao noho ny amin'i Jesosy. Dia izy no 9-20. Mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao. Hitanareo zay ve le relation personnelle anao sy ny dadanao ara-panahy, any ny important amin'i Jesosy. Aseho en'Andriamanitra hoe Tompo, raha zany no teneninao tsy moramora no mankatovo. Dia misy ilay tononkira teo hoe fa za tsy maintsy miena. Azonareo ve? Halleloja. Dia hozy izy pasteur atsika, tsy programmana fienana ny fifadikanana. Aza tambatra amin'ny hoe hifadianina sitrany efa be loatra izay sakafo tamin'ny farany taona izay mba miena kely. Aza ampiarahana amin'ny zavatra hafa, fa ataovy tena spesiala, dédication, dédicateo ho an'Andriamanitra tanteraka ilay izy.
aoriana zay manaova régime raha tianao, manaova raha tianao, ty aza mijerijery an'izay tsy manao. Alleloia. Tsy haiko hoe maninona fa dia tratran'ity torotenina fivadikan'ity foana matetika isaka fiandohan'ny taona. Ho anahy mitsy ange le teny e. Amen. Ny rainao zay mahita ao manginginao izy no amaly ianao. Raha ny ampianarina ianao ka afaka mifadiana dia ataovy discret. Raha ny ampiasana ianao ka afaka mifadiana dia ataovy discret. Rehefa ny fotoana fisakafoanana rehetra nandana mikatotra any amin'ny birao, nandana mivoaka raha mahazo mivoaka. Mafy be kosa aloha raha hoe miara-misakafo rehetra dia ianao mijanona fotsiny. Tena mahavita ianao rahalahy. Alleloia. Ataovy discret le izy. Aza vela isy halala kory ny amin'ny endrika eo ny fiaretanao. Mamy ane zany teny zany e. Aza vela isy hafantatra kory hoe mifady ianao. Raha misy manontany hoe firy jour mivitanao, aza valiana kory. Satria izy tsy compétition ny anahy 50 jour tsy telondrora. Eniko ny tenenin'ny pasterna ny ianareo misakafo ary faible be zany fivadikaniny zany. Karaha tsy temple de Shaolin izy tiako. Tsy azoko mihitsy. Andraso aloha e. Fifandraisana amin'Andriamanitra ny resahana fa tsy fifanenjena performance. Vita ny 50 jour tsy telondrora kizitombelona be. Aleoko misakafo sady miova toetra. Amen. Kanefa moa izy miteny aza misakafo dia mankatoa tsika. Tsy moramora mankatoa. Fa le objectif, le changement. Tena kaikinao. Vita fifadikanina hoe vetivety. Mbola tsy manomboka akory dia efa any mitsodrano vita sady mitiafa mafo an'Andriamanitra. Zany no fanatrehan'Andriamanitra zany. Alleluia. Mbola tsy manomboka akory dia efa ho avy fotoana vita. Tena kaikinao. Tokony isy fiovana hoe eo aminao hoe. Fa ataoko izay isiany fiovana hoe eo amiko hoe. Inona ary le iova? Inona le iova ao anatin'le 21 jour fitokanana? Tsotra ny valiny izay hoentinao eo. Karaha ianao zany hoe vo 10 minitra aika izay tompony ampahirenao. Sady tsika ty amin'ny hémisphère sud ela be vao matory ao masoandro. Nefa miletika mihitsy masoandro vao mahazo mihinan-kanina ianao. Ifonana amin'ny fa misy taloha zany dia ambara-varakely ianao manomboka amin'ny 10. Tena ifonana amin'i Jesosy a. Satria tsy tafafantoka. Zay le iomanana tsara. Manjary ohatrany hoe matiantoka be le miaritra nefa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahy. Fantatrao mahatonga mitsotra be mitantarana zany mety zany koa mety hifidian'Andriamanitra anao na tsisy afeniko zany. Teneniko daholo misy ohatr'izao tsy vita. Dia miaraka antsika mambavaka. Fantatrao zany sujet de prière hoentinao anahy zany amin'ile 15 avril mifampatsiaro eo antsika. Zakany hoe matsiaro anao e. Amen. Ary isaorako an'i Jesosy fa tany amin'ny mois de décembre tany dia efa nentsika mambavaka io. Alefantsika aloha be. Amen. Mara zany pasteur. Rehefa hita mafimafy dia alefa aloha mivavaka. Fa tsy hoe le 15 maraina vao tonga ty ny fotoana ka dia tara be zany. Matthieu 17:21 mbola hitotsika hianatra ny zavatra tenenin' Jesosy. Tena kaikinao tsy sarotra le izy hoe satria miaraka amin'i Jesosy ianao. Ny zavatra iova hoe dia izay hoentinao ao hoe. Alohany amakiko an'ity teny ity, raha hoentinao ao zany hoe Jesosy ny fijeriko tena mbola misy zavatra tsy mety mihitsiny. Dia iova ny fijerinao vita fifadikanana. Fa raha tsy mitondra mavaka an'izay ianao dia tsy enao mihitsy mila manam-pahatsapana miketaeta hoe reto point momba amin'ny fiainako reto tena mila amboarina kosa e. Dia anamboatra Andriamanitra. Matthieu 17:21 amin'aran'ny Tompo. Kanefa iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana. Resaka mombana délivrance teto Jesosy nisy karazana fanahy zay nangeja dia rehefa nanao famoahana démonie tamin'ny anaran'i Jesosy ny mpianatra dia tsy nety mivoaka le diavoly. Dia nidin' Jesosy avy any teny
kely sy fohy tsotra be fotsiny tonga dia niala le devoly dia gaga be mpianatra hoe fa maninona izay nanao ohatran'izany fanaonao izany fa tsy niala ilay izy dia io valitenin'i Jesosy hoe iny karazana ino izy tsy mety raha tsy amin'ny fivavahana sy fifadikanana. Misy karazana ao amin'ny tolo ra-panazany ilana ny fifadikanao mitokana miaraka amin'Andriamanitra. Izay mahatonga an'Andriamanitra milanse an'ilay izy amin'ny fiandohan'ny taona mba ho mandritry ny taona azo antoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Amen. Inona ny endrika ao ambadiky ny fifadikanana? Voalohany, ny mifadianina dia exercice na mifady filana. Ary ny fahafahantsika mifady filana dia vokatry ny fanahy atao hoe fahononam-po. Ny dikany hoe fahononam-po dia fifehezan-tena, fifehezam-po, maîtrise de soi, dia afaka mbola mivilana maîtrise de choix mety koa. Amen. Mianatra ianao mifehy ny safidinao sy ny fanapa-kevitrao ao amin'ny fifadikanana izay exercice izay no tsara be. Galatiana 5:22-23 dia mampahafantatra antsika efa mivokatra ny fanahy dia fahononam-po. Rehefa vitanao ny mifehy ny taovam-pihinanana toy ny vava dia omen'Andriamanitra anao mampinoana ny fifehezana ny taova hafa rehetra toy ny fijery, fisaintsainana, fanaka sy ny sisa. Timoty 2:7 amin'ny laran'i Jesosy, fa tsy nomen'Andriamanitra fanaosy isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Timoty 2:4-5, 2 Timothée 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Petera 2:1-5 amin'ny anaran'i Jesosy, ny 9-enina, koa noho izany dia manaova izay zontom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina, ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ozy izy eto ny tenin'Andriamanitra, izay mino no matanjatsaina, saina matanjaka avy amin'ny finoana, dia io matanjatsaina io no mahalala, ary izay mahalala no mahahony tena. Tsy possible ianao hifehy ny vavanao raha tsy fantatrao inona ny vokatry ny vavanao. Fa maninona ianao ny hifehy ny vavanao satria fantatrao ny vokatry ny vavanao. Voalohany, izay teneninao dia direction amin'ny fiainanao. Ny bokin'i Jakoba dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa ohatran'ny gouvernail kely eo ambanin'ny sambo ny lela any am-bavanao. Rehefa io no miteny dia makany ny fiainanao. Miaino ve tsika? Teny akaikinao, tandremo izay teneninao hoe fa mitondra ny fiainanao izay teneninao hoe. Raha ianao zany le miteny hoe je suis nul dia lasany ianao. Tena ho lasany ane ianao hoe tandremo ilay zavatra teneninao re. Nefa rehefa tonga any ianao na ianao ary tsy tian'ilay izy. Nefa ilay izy ny teneninao. Ka ilay izy tsy tiako ane dia aza tenenina zany ko. Ka sendra tafateny age midira fivadikana dia voafehanao ny vavanao. Tandremo ny zavatra teneninao fa io no hitsaràn'Andriamanitra anao. Ary tandremo ny teninao fa indraindray io mamono olona dia lasa fahotana ho anao. Tandremo ny zavatra teneninao fa lasa atmosfera eo amin'ny fiainanao ny conversation engagénao. Zay mahatonga ny olona rehefa amin'ny alina miresaka matoto dia matoto manao ny asany any ambadiky any lasa voantso anao ny asany eo aminao. Satria antsotsonao sy resadresahana eo izy dia lasa misy izy. Tandremo fa lasa réalité ny parole avy any am-bavanao. Zay no mahatonga anao tokony miresaka Andriamanitra maraina, atoandro, hariva, any amin'ny alina, sendra mifo any anatin'ny nofy, miresa Andriamanitra 100%. Dia ho réel mahazo aina eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Tena kaikanao miresa Andriamanitra foana hoe enjana be ilay vidim-bary, ampidiro Andriamanitra anaty izay vidim-bary zay dia ho hitanao. Dia ao anaty koa moa zany, ina moa ny idirin'Andriamanitra ny vidim-bary? Sakafo ny sainao, eny e.
mety miakatra ny vidim-bary fa ho ampiakarintsika ny fotsika ho an'Andriamanitra. Andriamanitra afaka mampahita fity. Andriamanitra afaka manome vola hividianana vary. Andriamanitra koa afaka tsy manome vola fa tonga dia manome vary. Le faharoa tsisy nanao amaina dia eniko mihitsy ny ena be ny tany amaina tao fivoriana tamin'le faharoa. Nga ny tananao nga tia mikirakira sy manisy an'le taratasy. Andriamanitra ny afaka manome zavatra tsy mandalo vola. Fantatrao ve zany? Hain'Andriamanitra atao zany. Misy taona Andriamanitra tena mizaha toetranao mihitsy. Zarara misy kiodina ny aposinao fa Andriamanitra mampahita fitianao, mahazo fiara ianao. Ka inona ny tianao? Misy vola ny aposinao fa tsy mahavidy fiara ve? Sa tsy izy inona ny aposinao fa tonga ny fiara? Satria eo Andriamanitra. Ny olona mahalala ny lasa mahony tena. Zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo. Mila mahalala ianao mba ahafahanao mifehy. Inona ny fetraikany le tokony ho fehezinao? Fa maninona sain'Andriamanitra mifady anina isika satria manandeha io kibo io raha vao tsy fehezinao. Ary ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny kibo no andriamanina. Tandremo zany fa lasa sampy ny kibo raha vao tsy voafehanao ka tsy mametraka ianao ho andriamanitra ny tena Andriamanitra ao. Faharoa, ny ao ambadiky ny fifadikanana dia fifadiana ny ratsy. Tena akaikinao mifady ny ratsy hoe. Ny fifadiana ny ratsy indray dia exercice ny teo-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Le voalohany exercice na self control ny fahononam-po. Ao anatin'ny 21 jours zany boosten'Andriamanitra ny fifehezan-tenanao. Azo fitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Amen. Mandritry ny taona zany tsy olokolona le daladala taitaitra seny ianao fa olona tonga saina tsara mahafeny zavatra rehetra amin'izay tsy tokony ivona. Tsotranao marina fa zany tsara lavitra no vola be ny amin'ny tananao. Ianao mahafehy tena, mahafehy vava, mahafehy maso, mahafehy sofina, mahafehy tanana, mahafehy fo, mahafehy saina, mahafehy tongotra, mahafehy zavatra. Le zavatra fehezo daholo ny zavatra rehetra momba na ho. Zay tsy voafehanao io dia ho ampiasainy dia folo fa tandremo e. Zay le mahatonga miteny hoe inona moa le valim-bavaka, inona le changement vita jeune, le sujet de prière hoentinao. Hoentin'ny sujet de prière tompo, tia resiko. Vavaka mba ho voatahiriko izany fandreseny zany. Reto mbola tsy resiko. Mba hampandreseo amin'ireo Andriamanitra fa tena tsy tiako ireo. Zany zao sujet tena mamy be amin'Andriamanitra hoentintsika amin'ny 21 jours. Maninona ary rehefa miresaka amin'ny olona nivelany dia tena malefaka, tena henoko mihitsy hoe na voromailala ary resiko. Tena reko mihitsy voninahitro an'Andriamanitra. Fa raha vao ohatra indrindra raha vao ny zanako dia ohatran'ny hoe vao tsy miteny koa dia miketoka. Fa maninona ary tana mifadianana. Ianao leo mpifadiany mihitsy mbola manadalanao zanakao. Zay mihitsy lentina ambavaka Andriamanitra aza very safoaka amin'ny mpanomponao. Ianao ihany koa no nilaza hoe ninona tsy nambolenao dia ongotana, ninona tambavy mora miakatra tao anaty ka tsy nambolenao. Amen. Zany zao le sujet daholo zany. Me mazava ve le zavatra ilana an'le izy. Ary tsy fantohany hoe tsisy fotoana ho an'io loatra zany mandritry ny taona. Satria ozy Andriamanitra sy fitokanana mihitsy fa resa be ny hoe andinika an'io mandava-taona. Fitao tsara fiandohan'ny taona dia miaraka tsika mandritry ny taona. Oeto maninona ary vao hoe anao kabary ny mpitondra firenena dia tonga dia sorena fa maninona ary. Misy tratran'izany ve eto? Za tratran'izany ka dia atsangako ny tanako. Andriamanitra ane mahita e. Tsy tratran'izany ianao, mbola tsy tratran'izany. Iza mba efa tratran'izany mba atsangana. Aza manano ianao, iza efa tratran'izany. Hoentintsika eo amin'ny fivadikanana zany satria misy zavatra tsy milamy moa zany. Lasa tsy efikasy ny mampa-intercesseur atsika. Raha vao misy zavatra mampa-sorena. Tsy hoe manohatra amin'ny tenen'izany fa manazava fotsiny hoe misy zavatra tsy levinao nefa sain'Andriamanitra hoentinao amam-bavaka. Ndana mifantoka tsara amin'i Jesosy mba tonga ny fonao ho voatahiry ho madio. Alléluia. Deutéronomie 23:10 aminaran'i Jesosy. Raha mivoady iady amin'ny fahavalonao ny tafika ao, raha mivoaka iady amin'ny fahavalonao ny tafika ao, dia mifady ny ratsy rehetra. Ilaina rehefa hiatrika ny fifadiana ny ratsy. Obolona 3:7 aminaran'i Jesosy, aza manao anao hoendry, matahoran'i Jehovah ka mifady ny ratsy. Izay le nyteneniko teo hoe
ny fifadikanana dia fifadiana ny ratsy, exercisena fahatahorana an'Andriamanitra. Eto zany tsy miteny hoe matahotra sa tsy matahotra ianao, tsy izay, fa exercice ny resahako. Ka ty exercice ty efa nialantsika tany am-pianarana. Mbola mitohy eto amin'ny fanatrehana Andriamanitra. Halleloja. Arto tsy mampime anao zany. Andriamanitra ny miandry anao hanao exercice na zavatra tsara. Le fiarahana amin'i Jesosy neka tsy hoe manolo tena mandray azy fotsiny dia izay e, fa zarinao amin'ny zavatra tsara amin'izay manomboka eo ny fiainanao. Ohatry ny mifadianina ny mifady ny ratsy. Izay ny tian'Andriamanitra ho tonga ao anatinao. Dia rehefa ho avy ny fotoana, hiatrika ianao satria tsy maintsy hiatrika tsika mandritry ny taona, ambara-patonga tompony amin'ny rao an-lanitra, dia ampahery anao Jesosy hoe ohatran'ilay fifadikanana ny rahantsika ny azonao hifadiana koa ny ratsy mitady ahazo anao. Tesalonina voalohany toko fahaefatra andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana. Raha misakafo ianao tsy hoe manota, dia raha iny Jesosy. Ny misakafo tsy ota. Ny misakafo mihoatra ny ota. Ny manary sakafo ota. Ny tsy mizara sakafo ota. Manaraty sakafo ataon'ny olona ota. Fa ny misakafo tsy ota. Mahavariana nefa any amin'ny sakafo Andriamanitra mampanao exercice, fa ny objectif fitsangajangana. Satria raha fitsangajangana nampanaovina exercice dia tavela eo ny laboratoire. Sisy TP sy TD zany eo, any amin'ny sakafo Andriamanitra mampiofana anao mba hahafahanao mandresy ny fitsangajangana. Satria raha misakafo ianao tsy very any amin'ny elo, fa raha mitsangajanga ianao ny very any amin'ny elo. Arao ny prinsipa sy ny metodin'Andriamanitra izay manatsotra sy manamora. Fantatr'Andriamanitra fa raha lehilahy ianao asiana vehivavy 20 miboridana mety tsy haritra ao. Dia tsy izay ny exercice ampanaovan'ny tompo anao. Fa amin'ny herinandro ambony io, ty ireo marika ty, tsy haika raha mitovy amiko nareo. Fa amin'ny fotoana tsy mifady ihany ianao mandeha ny an-dalana tsy hitanao sakafo. Lalamody. Fa rehefa le mifady ihany ianao tazana daholo misy sambôsy ry, misy tsy azoko mihitsy reto. Tsy haiko nareo mitovy. Izy nefa tratra ohatr'izany mba tsangana taneo mba resakitsika menakavy andre kako. Nisy fotoana nandiny telo sao dia za rery ary ny tena tratran'izany foana. Ianao zany tena efa le mifantoka tsara ny alleluia aminao ny foko. Tsisy akoatranao Andriamanitra. Hoy izy le misao. Miala aminaran'i Jesosy. Nefa ianao mandalo eo isan'andro a. Le misao e. Tsy rarahanao. Zany hoe misy zavatra eo amin'ny nofo zany. Lasa mampasensible anao rehefa mifadianina ianao. Ny sensibilité anao mihitsy no miakatra. Dia tadio tsara fa raha misao ary ohatry misarika anao, mahita fa ny zava-panahomanin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany ahasarika anao ihany koa ao anatin'ilay fotoam-pitokanana hanomezanao ny fonao ho an'Andriamanitra. Joela toko 2:12 anaran'i Jesosy. Koa na dia ankehitriny aza ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy fitomanina ary fitarainana. Endrika ny hotsika ny fiverenantsika amin'Andriamanitra ny fifadikanana. Fahatelo miomana anatin'ny voalohany avereny hoe mifady filana hoe. Exercice na fahononam-po hoe. Avereno self control hoe. Mifeteny ianao hoe. Eny tsara ny zanak'Andriamanitra rehefa miasa tsy mila contrôleur satria izy ny contrôleur ny tenany. Dia tsy milalalala rehefa misy contrôleur ao ampiasana. Fa manenonao tsy manaiky contrôleur. Ka misy zavatra tsy azo contrôler nangao. Ny olona manana fahononam-po to dia mahafe ny tenany. Avereny hoe mifady ny ratsy, izay le faharoa. Avereny isa 2 mifady ny ratsy. Exercice na fahatahorana n'Andriamanitra. Avereno exercice na fahatahorana n'Andriamanitra. Ty fahatelo ty manome fotoana ho an'Andriamanitra. Avereno hoe Matthieu 5:46 aminaran'i Jesosy. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo,
Inona ny valim-pitiazonareo? Moa na dia ny mpamory hitra aza tsy mba manao zany koa va? Eto Jesosy mananatra hoe ny olona tianareo ihany ve ny tianareo? Ohatrany hoe zay tianareo foana ve zany no ataonareo? Jean 21:18 aminaran'i Jesosy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olo-kafa naninkina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Zavatra tenen'i Jesosy hoe dia azo raisina raha-panoharana hoe ilay olo-kafa hitondranao io dia fanamasina, tsy ianao. Ary ny fanamasina hitondranao any amin'izay tsy tianao kanefa any amin'ny tsara lavitra no izay nomaninao any amin'izay tianao. Ny mampahery be zany rehefa manaiky tsika ho taria amin'ny fanamasina any amin'izay tsy tiantsika dia assure fa tsara lavitra no le tsara eo amin'ilay tiantsika no hitondran'Andriamanitra antsika avy amin'ilay ohatran'ny tsy tiantsika. Tenenina akaikinao ohatran'ny tsy tianao ilay izy hoe fa tsara lavitra ilay izy hoe tsy mahintehaka mirevidrevitra be ho an'Andriamanitra. Ohatran'ny tsy tianao ilay izy fa tsara lavitra ilay izy. Possible ve pasteur zany tsara lavitra avy amiko ve? Tsy possible. Ny tsara lavitra avy amin'ny fitondran'Andriamanitra anao any amin'ilay tsy tianao. Teo viana ny tsara indrindra any an-danitra. Amen. Tsara makany amin'ny tsara ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Le zavatra tianao iny mihitsy no hifadianao. Eto ilay resaka tahaka ilay niteneniko tany amin'ny fampidirana. Ho anahy manokana zao ilay sakafo ty mihitsy ny tena taranja. Dia anaty fifadikana zany tena sacrifice of food. Mety misy mitovy amiko eto miarabanao aminaran'i Jesosy. Fa misy manatrika tokoa nefa tsy manaitra azy indreo miteny hoe fady anitsika na 40 jours na tsy manenina satria tsy any amin'ny sakafo ny sainy. Tonga eto ahiteny aminao fa lasa aiza ny sainao dia any amin'iny tokony hifadianao. Tia manao baolina ianao. Tsy problemanao sakafo na tsy sakafo ary fa baolina koa isan-kerinandro. Amin'ny 21 jours io mifady baolina ianao. Raha tsinonako izay rery ny aritra eo, miara-miaritra tsika, miara-manamboninahitra. Misy mihaino ve? Le fotoana, eny amin'izay ilay izy, le fotoana isakafoananao iny tsy hoe miady amin'ny tenanao be ianao fa omenao an'Andriamanitra. Izay ilay niteneniko teo hoe manome fotoana ho an'Andriamanitra. Raha vao tsy omenao an'Andriamanitra iny fotoana iny dia ohatrany tsy tena valeureux ilay fifadikanana. Dia ohatr'izay koa raha ohatra ka tia baolina ianao zany ka lasa mifady baolina dia ilay fotoana tokony anaovanao baolina iny tokony omenao an'Andriamanitra. Ohatra ary rehefa ilay avy miasa iny ianao journée zany iny dia ilay tonga ao an-trano dia mba manaranara-baovao kely. Dia iny ilay manara-baovao iny ilay mba mahafinaritra anao dia mifady an'iny zany ianao mandritra ny 21 jours. Tsy manara-baovao. Tsy fantatra hoe inona ilay mahafinaritra anao fa izay ilay asaina hifadianao. Ny pasteur ny tena mba mahazatra rehefa ilay vao maraina iny, vao mifo iny aloha mankany amin'ny sekoly dia manao bisikileta kely fa iny tena mba mahafinaritra. Mifady bisikileta zany ianao pendant les 21 jours. Tsy haiko hoe mazava amintsika ve ilay izy. Tena akaikinao misy zavatra tokony hifadianao amin'ity volana ity hoe. Ao zao tena mahafinaritra azy miaraka amin'ny vadiny. Izay tsy fahotana satria efa nanao fanekena teo amin'ny altara nareo. Fa iny zany zao ilay mila hifadianao mandritra ny 21 jours. Satria iny ilay izy fa tsy sakafo. Ireo zao mety sakafo sy problema raha mbola eo rahafotsy. Rahafotsy mihitsy zany ilay hifadianao mandritra ny 21 jours ty. Azonareo amin'izay ve ilay zavatra any am-pon'Andriamanitra tsy hoe te hampijaly anao Andriamanitra fa te hampianatra anao izy hoe tsy ilay izay tianao foana fa mba omeo an'Andriamanitra iny ilay fotoana iny e. Ny pasteur koa ny atsisy izany rehetra izany fa no teneniko any ny mba mahafinaritra rehefa ilay maka ny zavy kely koa avy miandray dia ilay mamiara amin'ny lalao kely amin'izareo. Iny zany zao ny hifadianao. Te omeo an'Andriamanitra iny fotoana ilay omenao any zavy kely iny. Ohatra zao raha maheno tsara tsika rehetra amin'ity maraina ity. Ka ilay izy zany tsy ifampijerena hoe inona ny andreo no fadianareo. Samy manomana ny azy dia ianao ny mahafantatra anao e.
possible ihany koa mety zany mihitsiny fa le hoe le avy miasa maraina iny dia misy créneau atsasakadiny kely ny atoandro dia le manao la sieste iny koa se atsasakadiny kely iny koa ve pastera iny le izy iny ifadio le sieste dia omeo an' Jesosy iny le atsasakadiny mahazatra anao ho an'ny tompo iny. Ny anaty zany pasteur fa rehefa mba misy 15 minutes kely dia mba misurfe kely eo e. Mifady surfe ianao amin'ny 21 jours eo. Mifady wifi. Hiditra any amin'ilay tena marary. Hifady Facebook ianao mandritra ny 21 jours. Hitanareo amin'izay ve le mahatonga tsy mampijaly tena ny antsika anatin'izany tsy izay fa Andriamanitra manaitra sao dia efa mihoatra izany eo ny hamantarana izy raha vao manaintaina be hoe teo anatrehan'i Jesosy fa izy mpanasitrany mihaino ve tsika tena akaikinao misy zavatra tokony hifadianao hoe le zavatra mahafinaritra anao iny hoe tsy voatery ho sakafo ilay izy hoe dia iny fotoana iny hoe omeo an'Andriamanitra. Isaia 58:3 dia manambara aminaran'i Jesosy nahoana izay no mifady ho izy nefa tsy hitanao, nahoana izay no mampahoro ny tenanay nefa tsy ahonao. Izao mivaly teny indro fa amin'ny andro fifadianareo azy dia mbola nitianareo ihany no ataonareo ary mpiasa rehetra ao aminareo dia hampahorianareo. Facebook, mijery télé, mijery série, mijery vaovao, novelas, sy ny sisa, documentaire. Izy ne pasteur documentaire tsy hoe mampanoty fa mahafinaritra anao iny dia fa omeo an' Jesosy fotoana iny. Ao zao misy miteny ny ano mianatra ny tena tiako dia mianatra ianao amin'ny 21 jours eo. Tsy azonao amin'izany ka mianatra ianao. Alleluia. Eno koa tinga le fanontaniana ny pastera mianatra ny tena mahafinaritra inona zany tokony hifadiako. Tsisy izay ato mianatra ianao miasa koa ianao tsy izay koa le izy mazava tsara angamba le izy ohatra hoe manao sieste, manao jeu, misurfe kely sur internet, misy zavatra hoe le mahafinaritra le ahitanao plaisir kely amin'ny andavanandronao iny omeo ho an'Andriamanitra mba ho fotoana iarahanao amin'Andriamanitra. Isaia 58:4 dia manambara aminaran'i Jesosy toy izy ko ny teny indro niady sy ny fanditra no antony hifadianareo ary ny amely amin'ny tontondro ny faratsiny. Zao fifadianareo zao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Tandre moa no mandritra ny fifadikanana sao dia misy ady sy fifandirana. Dia nefa rehefa tapitra ny 21 jours ka voafehanao ny ady sy fifandirana tsy azoko eo maninona miverina le izy rehefa vita fifadikanana tokony vitanao no manohy an'le izy. Dia hoana pastera mba tsy sy niady ao an-trano tsy miady ianao. Tsy azoko ianao ane c'est tout simple. Ny miady ane tsy miady rery tsy maintsy misy anankiroa tsy marina ve zany ny vitsy mikitsana rery ka raha vao miantsy ady le anankiray dia tsy mamaly ianao. Dia manontany tsy hainao hoe zany tena mana fotoana be zany aloha tsy mamaly fotsiny ka zay zany ianao mihitsy ny diso eny tompoko ary maninona tsy mamaly efa mamaly zany. Dia hitanao fa tapitra ny ady tsisy ady ao rehefa tsy misy mifanditra possible zany. Manamboatra fo ianao dia mametraka ny adinao eo anatrehan'Andriamanitra. Mosesy mifady any nandritra ny 70 andro sy 70 alina verina avana izy nikizitina to dia natsipo ny tablety nisy ny didy folo dia nitezera ny vahoaka. Zay le vitentsika izay tsy hoe vita fifadikanana dia maika tsika tsy mahafetoetra. Hitanareo amin'izay tsy le 40 jours ny aretana fa le mivoaka avy ao olona karazan'izy ianao fa tokony olona maika miamitovy amin'Andriamanitra. Ny fifadikanana ianko dia faefatra mifantoka ianao terem-panahy dia adino hatramin'ny sakafo. Ty le nazavain'ny papa jeudi alina ho an'izay afaka nanaraka
na ho an'izay mbola afaka hijery an'izay amin'ny rediffusion. Le fifantohanao bana be any amin'Andriamanitra dia adinonao hatramin'ny sakafo. Za zao dia tsoroko aminao fa tena tsy mbe dehibe na vita an'izay. Raha 21 jours dia tena nisy taona ngamba ny aloha tsy teny hoe firy ifampaheretintsika fa tsy évident mamita an'ilay izy hoe ao anatin'ilay fifantohana tena une journée tena tonga tena tsy dia herika sakafo vo iny fotsiny dia efa tsy mampianatra Andriamanitra mba ataovy misy ao anatin'ilay 21 jours ataoko an'izay zany ilay izy mba ataovy misy anatin'ilay 21 jours hoe tafafantoka maraina ataondreo riva ianao adinonao hatramin'ny sakafo. Ny hamantarana an'izay ohatra amina kahafa tonga maraina tamika ny gendarme to dia nanao arrestation to dia any parquet. Tsisy olona ao anatin'ny mpanaraka n'iny havanao ka ny parquet iny ka hiteny hoe haitsika misakafo eny an-dalana satria tsy any amin'ny sakafo mihitsy aloha zao fa any amin'ilay problème na parquet. Ary miverina avy any tsisy hoe ohatra marary zany vavonjy zany tsisy an'izany satria mafy le atrena dia lasany ny sainao dia adinonao hatrany amin'izay sakafo tokony hohaninao. Ary na mitondra sakafo ary ianao eny anosy eo amin'ilay miandra tsisy mahinana zany ambara-pivoaka ny didi-pitsarana. Mahafantatra an'izany zay fa niaina an'izany ka tonga eto. Ohatrohatran'iny le tiana fa ianao tsy hoe miatrika fitsarana miatrika fifadikana fa ohatrany miatrika an'Andriamanitra pitsara ianao adinonao hatramin'ny sakafo. Mahatonga miteny hoe mba asio anatin'ny 21 jours indray mety any am-piasana ianao dia mety ho sarotra be miaina an'izay fa rehefa any an-trano ohatra mangatan'Andriamanitra. Alleloia. Le fahateram-panany anatinao any ahafahanao mifampiresaka amin'Andriamanitra mandritra le fotoam-pitokanana ahatonga anao anadino ary tsy atsiaro sakafo. Genesis 24:33 fanoharina kely anankiray anehoantsika an'izany nomen'Andriamanitra antsika. Tantaran'i Eliezera mpanompon'ny Abrahama izay nitady naka an'i Rebeka izay ho vadiny Isaka naran'i Jesosy dia nandroso hanina teo anoloan'i Eliezera ny fianakavian'i Rebeka fa ora lehilahy tsy mbola hinana raha tsy efa voalazako ny raharahako ary ho izy lazao ary. Tonga avy any Eliezera hitondra ny mesazin'i Abrahama hoe akavady ho an'ny zanany lahy-tokana. Dia niteny le fianakaviana izay nandray hoe misakafoana aloha normal zany fahalalam-pomba sy fitiavana. Fa hozy izy Eliezera tena ohatrany tsy tafasakafo ambara-pilazako aminareo ny zavatra tokony ho lazaiko sy ambara-pahavitany izay antony andehanako aty. Eliezera nifantoka tamin'ny mission akavady Rebeka ho an'i Isaka zanaky Abrahama tompony dia nijoro fa tsy tafasakafo mihitsy izy raha tsy voalazany izay anton'ny diany. Inona le mission an'i Eliezera na tonga anazy tsy tafasakafo? Tsangana ny tanan'izay tia heno hoe tavy ambony tsara mbola tsy mifadianana ianao mbola afaka atao ambony tsara iny amin'ny herinandro ambony any tsy mitaka an'izay tsony atao ambony tsara tananao. Fa maninona Eliezera ny tsy tafasakafo? Inona le mission? Satria Eliezera tonga eo anomana vady ho an'ny mpapakatra. Tsy efa heninao ve zany? Tsy efa heninao ve zany? Enao le fiangonana vady ho ampionana mpapakatra. Zay mission fampiomanana ny fiangonana eo an'ny mpapakatra zay le nahatonga ny Eliezera tsy tafasakafo. Ok, anao anomana ny fiainanao mpapakatra mandritra ny 120 andro ataovy cause antony mahafinaritra be ohatr'izany mahatonga anao anadino ny sakafo satria fantatrao fa rehefa hisokatra ny lanitra ka ho tafody any ianao latabatra mivelatra ngeza be tsisy fifadikana tsy hony any amin'izany fotoana izany eto ambony tany ihany mba sain'Andriamanitra miatra kely vetivety ianao mino amin'ny anaran'i Jesosy avy anazy fa tsisy tsony ihany kosa tompo mba tsisy tsony ihany kanefa koa raha tonga any ary kasainy manao an'izany dia efa faly foana koa tsika miatrika any satria toerana tsy andranesana anohanana zany toeran'izany. Tenenino akaikinao vady homanina ho amin'ny mpapakatra hoe tsy nampisakafo an'i Eliezera hoe enao miomana ho amin'ny mpapakatra hoe tokony tsy mampisakafo anao hoe. Ianareo ve le teny tena tsy tafasakafo izy ambaraba vitan'le mission.
voky zava-panako ianao mahatonga anao lasa tsy nona sakafo. Matthieu 15:29 à 32 anaran'i Jesosy. Nisy vahoaka nanaraka an'i Jesosy, ny hainy toriteny nanaraka fampianarana, nihinana ny teniny mba ho marina le tenin' Jesosy tamin'ny rehefa nalaina fanahy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aleoko ny vava n'Andriamanitra. Vakiko aminaran'i Jesosy. Ary raha niala teo Jesosy dia nankany amoron'ny ranomasiny Galilea izy, ary niakatra nankeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy mitondra mandringa ny jamba, mona, ny kilemaina, ny mara hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky ny tongotra Jesosy dia nahasitrana azy izy. Dia talanjona ny vahoaka. Raha nahita ny mona miteny, nahita ny kilemaina sitrana, mandringa afaka, ny jamba mahiratra, dia nankalaza ny Andriamanitra ny Israely izy. Ary Jesosy niantso ny mpianana akeo aminy ka nanao hoe mahony anahy ny vahoaka fa efa nitoetra telona taty amiko izy zao ka tsy manan-kohanina. Adinon'le vahoaka hatramin'ny sakafo tokony hohanina pendant 3 jours satria nanaraka an'i Jesosy zareo, nahita fi nijery izay nataon'i Jesosy, nahita fi niaraka tamin'i Jesosy. Voky ny fampianaran'i Jesosy ry zareo. Mandritra fifadikana raha mbola azo atao dia aza mitonaka fa honona ianao, aza manisa ora. Zavatra hitako miela ny ora rehefa mifadianina. Marina zany. Ela be tena. Indreo nefa le mivavaka iny tena. Vita kosa rangazy izay tapany maraina. Vao amin'ny 7 kay andray. Aza manisa ora. Aoka ianao ho voky ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana fifadikanana koa zany dia fotoana famerimberenana teny. Maka MP3 ianao tsy amin'ny pasteur Franck, na maka MP4 ianao any amin'ny YouTube sy ny tariny, averimberina kely izy anatin'ilay fotoam-pitokanana. Misy ny étude personnelle biblique ataonao mba mamaky baiboly ianao, fotoana ahafahanao mamaky ao, mivavaka ianao, mandiny tena, hoentinao anatrehan'ilay fahamarinan'ilay teny ny fiainanao. Vita izay, manao révision na tenin'Andriamanitra sy toriteny kely ianao, mihinana adiny iray kely aloha, tandremo sao dia teny manafaka no ianonao teny manafaka tsy mihoatra ny 7 minutes, tonga dia ilay adiny iray sasan'ilay sabotsy maraina reny izy, reny alefa. Mba ho voky an'iny ny fanahinao dia tsy honona ny vatanao. Alléluia. Jaune 4:31-34 aminaran'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny dia ny mpianany nangataka tamin'i Jesosy ka nanao hoe hany raby eo, mitondra sakafo zareo ho an'i Jesosy. Dia ho Jesosy taminy, za manan-kany kohanina izay tsy fantatrareo, efa voky a. Dia niresaka ny mpianaka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny vary. Dia ho Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Jaona 4:4 io ny évangélisen'ilay vehivavy Samaritany Jesosy. Zany hoe reraka Jesosy avy any nangataka rano. Fa teo am-pangatahana an'ilay rano Jesosy, voky nahita an'ilay vehivavy voavonjy. Adininy Jesosy hatramin'ny sakafo, ary ny mpianatra tonga avy any dia nareo marika hoe ary toa tsy mila sakafo izy. Dikan'izay tsy hita teny amin'ny tarehan'i Jesosy zany hoe reraka be toy ny mila sakafo izy, fa ohatry ny avy ny sakafo mihitsy ny réaction an'i Jesosy. Ny antony ny fantoka be tao amin'ilay famonjem-panahy namonjeny an'ilay vehivavy Samaritana ny fony. Taovatra maheno tsara anao fa omena Andriamanitra antsika daholo mihitsy ilay izy mba hahatonga antsika teny hifadianana, ampitsikina, ampifaliana, ampahavitriana, amin'ny firehetana. Ohatran'ny hoe tsy handrery izy hahatonga ny larobia, izay ilay objectif an'ilay teny. Fa tsy Andriamanitra misaotra betsaka, ola misy efatrandro ahafahana manovokovoka. Alleluia. Raha renao mitady ho reraka dia misakafoana. Manjary lasa manahirana io, manjary ohatran'ny hoe tsy mety. Sao dia misy miantso izay avy eo, oui azafady aty amin'ny ambulance any miantso. Ianao ve ho ny tompoko ny tsy nampisakafo an'ity olona ity? Mialafa tsy fantatra anareo. Asa sena an'izany. Rehefa ianao ohatry mitady ohatry ny hypoglycémie, dikany hoe hypoglycémie midina ny tahan'ny siramamy. Asio bombo akaiky eo. Mba bombo ray kosa. Fa tsy tonga dia kile ny tenen'ny pasteur avoa izy. Tonga dia lasa zao. Eo amin'izay mba haritra, mba hiareto kely. Eo amin'izay vita. Fa raha tena renao mihitsy ohatry ny tena tsy hany izy zany, misakafoana dia toy izy mivavaka. Tena akaikinao, aleo ianao mivavaka. Salama tsara. Mety tsy mifady. Toy izay mifady. Sady torana ny tsy afaka mivavaka.
tandreo miantso anahy io any pasteur ohatry mitady otorana zao afaka mihinan-kanina ve dia zao mivaly teny allo ohatrany tsy mahazo allo ohatrany tsy hainoko maninona ianao mahafantatra any a ianao mahafantatra ohatry vitako eto ohatrany tsy vitako eto raha miasa ianao la indikatra amin'ny vendredi ianao ohatry mafy be oeto anatrehan'i Jesosy dia mba le samedi sy dimanche mba rassure kosa tsy haiko ohatrany zaho ohatry mahita Andriamanitra be famindrapo be zany maniraka antsika aminao fivadikanina atao amin'ny tanàna ato tena marina zany aza mananina ianao be fivadikanina feno famindrapo be raha mananina ianao tiasa manao ary ananana any a raha mitady anana dia styariny rano a sisy raha mamiany satria tsy any amin'le ianao le motriny fa nanina ianao atsasakada zay ndana mivavaka alleloia dia mba hifadio le zavatra afaka ohatran'ny sakafo kosa ary fa tsy ohatry fafanino fanina tsy nahita Facebook andro any tsy mampafanina tsy manao Facebook be loatra ny mampafanina mba azaza-piresahana ahy sakafo ny mety possible mampafanina oui d'accord dia rehefa isakafony hoe meko anao daholo izy raha ataontsika hoe eno tsara atsangana tanana izay tena maheno fa tian'Andriamanitra tena hifantoka amin'ny tsara matsy mba tsy ho izay indrindra ampihemotra anao hoe za tsy hivavaka ohatrony tiany ianao mba hiary hivavaka aminay to mba tsy resaka sakafo ny fandirantsika alleloia spécialiste an'izany ny ato mantsy ny amin'ny anaran'i Jesosy ataontsika hoe tsy zakanao ary le tsy misakafo zay zany le ka any a mihaino tsara daholo a dia mba tsy tonga dia le sakafo le setrasetra be le tavikena be saosy be reny no haninao mba ataovy zavatra maivamaivana tsy miteny hoe mantamanta tsy izay indray izy fa mba maivamaivana matsatsotsatso tsy haiko ohatrany hoe miinsiste zany ny tompo hoe mba asio zay azo atao kosa za pastera miasa be marainaka hatramin'ny ariva tsy ometsiny no misaotra an'Andriamanitra mivavaka mihitsy zay mba hita asa ianao raha tena renao ohatry ny tsy ampy le hery miesa tsara fa mba ny sakafo anao amin'ny alina kosa mba ataovy tena tonga dia tena ronanana tsisy anana rano fotsiny tsy zay te hanananao fotsiny afa tsy hoe aiza kosa mba ataovy zavatra maivamaivana alleloia ohatra zany tena mipetaka be tena tonga dia composé zany 3 barikety isan'andro ny ampiasana mivoaka anaty tôbila tonga ny atrano tsy mety tonga dia vary be mba atoroko anao rehefa amin'ny ariva mba vary sososy atody kely fotsiny manetretena afaka asiana siraka mba asio sira kosa tsy telina iny asio kely ihany tsy manino ohatrany hoe mba ekeo le programme azonareo hoe tsy haiko fa reko atao anatiko mihitsy ny hoe resahana daholo mihitsy le ka rehetra mba hiaraka iombontsika mandritra le fotoam-piomanana iombona amin'i Jesosy amen eo amin'le mba vita mba ataovy amen tsy hotorana zany ianao amin'ny fotoana eo ny anaran'i Jesosy aza manahy tsy ho sepotro zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsisy lozanjoanao zany mahita fa Andriamanitra ny hanampy ianao ao anatin'izany lalan'izany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen tsara amintsika ny tompo tsy ampijaly ianao ny programany fa ahafahanao mifeny tenanao mba tsy hijaly mandrakizay ianao rehefa hiala eto ambonin'ny tany ny ahafahana mifehy an'izay nefa fifadikanina anisan'ny lalana anisany tena efikasy be araka le teny be dia be fandraisahana teo mifady ny ratsy ianao mifady filany ianao ina taona izy teo mifady ny zavatra tianao ianao mifady manome fotoana mihoatra ho an'Andriamanitra ianao tery amin'le zavatra ny tenenin'Andriamanitra dia adininao hatramin'ny sakafo voky zava-panavy aminany voky ny teny ianao dia tsy maheno anohanana te ho voky amina zavatra hafa ataontsika hitsanganary ny fandraisan'androany dia latabatry ny fiombonana tonga antsika tena ho tafiditra ao anatin'ny fifalian'Andriamanitra ahita ny fandreseny ny fiainam-panahinao mihoatra noho ny fanereny ny filan'ny nofo mitady hampivadika anao
iombona tena amin'i Kristy tsika ary iombona ra amin'i Kristy. Zavatra tenen'i Jesosy dia izay mihinana nofoko izy sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay. Fiainan'Andriamanitra, fiainana tsy voagejana voafatotra eo amin'ny nofo, fa fiainana mahazo aina, taria amin'ny fanahy, sy ao amin'ny vokatra ny fanahy, sy ao amin'ny zava-panahy. Asandrato mifonao dia tenenao amin'Andriamanitra ny fahavononanao hiatrika an'izay asain'Andriamanitra ataonao. Mety anatrehan'i Jesosy mifonao miatrika an'ilay teny rehetra izay ndresahana teo. Raha ohatrà ianao ka somary sarotsarotra aminao ilay mifady sakafo, mety anatrehan'ny tompo izay teninao izay fonao izay fa reny izay. Raha manatrika eto indray ianao tsy manaitra anao zany sakafo tsy hohanina zany, ianao koa tsy tia sakafo akory fa terena fotsiny. Fa zavatra hafa no mahafinaritra anao, mety anatrehan'i Jesosy fa iny indray ny tian'Andriamanitra mba anehoanao ny fanoloran-tenanao, hifadianao aniny. Anisan'ny mahafinaritra, androantsika dia fivavaka ny fahafahanao miatrika mandritra ny fahantian'ny zoro. Mety anatrehan'i Jesosy ilay zavatra hifadianao asandrato mivavaka ao. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao amin'ny fonay manontolo izay ny amin'ny fitiavanao. Renany any anatin'ny fonao hoe tsy baiko miaramila natao ho an'izay tsy mahazaka, fa tenin'ny ray miantso fiombonana ho an'ny zanany. Ndreto izay mampiomana ny fonay ny fiainam-panahana hiatrika an'io programa avy aminao eo. Raha izahay dia mety tsy mahatsapa akory hoe tokony hifadianana izany, fa ianao ny manaitra sy miantso anay mba ho tanteraka ao anatin'ilay miara-miaritra teneninao araka ny teny fikasana. Mahatsiaro-bavaka Jesosy rehetra manana difficulté hifadianana, ianao hanampy azy, mampahery, mampatanjaka azy. Ho an'izay tonga eto kosa ka tsy sakafo mihitsy ny problème, ny sarotra aminy niatrika an'izany hoe tsy misakafo maraina atoandro hatramin'ny hariva. Misy fotoanany tsy fifadikanana rehefa tsy misakafo sady izy. Ianao ny hamangy azy mba ho vitany tompo ny hifady ny zavatra tiany sy ny mahafinaritra azy. Le fafana tena manome le fotoana ho an'le plezira kely mba iainany, plezira tsy manota le izy, kanefa ho afoy sy omenanao mandritry ny fotoana fifadikanana eo. Ho fotoana iarahana miresaka aminao, handaminana zavatra be dia be, handinian tena, hitondrana ny tena manoloana ny fahamarinan'ny teny mba ho voahitsy, mba ho tonga karazan'olona vaovao tsara tefy manahaka anao, tahaka anao Jesosy. Fa rehefa vita ny fifadikanana ka nozahan'ny toetra sy nalaim-panahy ianao, dia niverina niaraka tamin'ny herin'ny fanahy ianao, nanomboka ny asa fanompoana. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity tolakandro ity. Aoka izay handray hery sy tanjaka fiainana, fiadanana, fiainam-panahy avy amin'ny fandraisana iombonana aminao, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Noraisin'i Jesosy ny mofo tanatin'ny fotoana fiaraha-misakafo ny alina izay namadiana azy. Teneniny raisy hano izy izy ity no tenaka izay nivakiana ho anareo. Dia nitsofony Jesosy rano le mofo. Tsofony rano iny mofo eny an-tananao iny, nofony Jesosy hitondra ny fiainany, hamakivaky ny vatanao, ny ainao sy ny fanahinao. Izy fiatraikany ara-pahatsarana hatrany, satria fiainan'Andriamanitra no miditra mikovriranao sy mameno anao. Koa satria ny diakapoka tamin'i Jesosy ny fanasitranao antsika, vaky ny nofony fanasitranao anao zany. Manonona amin'aran'i Jesosy fanasitranana mikorina ao anatin'ny vatanao. Anampy anao ny tompo manomboka amin'ity maraina ity indray, ahafahanao miatrika ny fotoam-pitokanana, fotoam-pifadiana izay iantsony antsika, iombona antsika aminy ao amangingina. Ny nofoko ny tena fihinana hoy Jesosy, ny rako ny tena fisotro. Misaora azy. Noraisin'i Jesosy ny kapoaka nisy ranom-boaloboka dia izao nambarany hoe ity ozy izy ny kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloko ny maro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no hanononako fa voavela heloko ianao. Asandrato ny fisaorana aloha nisotronao an'izany raha ny fanekena izany. Misaotranao izay Jesosy, fitasondra ny herinandro, hanomboka herinandro vaovao miditra amin'ny volana janoary, hamakivaky ny fotoam-pifadikanana iarahana aminao, hanomana ny fiarahana aminao,
hanomana ny fiavianao. Misaotra ny zavatra rehetra amin'ity semaine ity, fianarany ankizy, ny asa mandrarany tsiraray avy, zavatra natrehana, ny zavatra nikarakaraina. Misaotra tamin'ny zavatra vita, misaotra koa ny amin'ny zavatra mbola tsy vita. Hiderana sanomezana voninahitra anao ny zavatra rehetra. Misaotra fa kapoaka ny fisaorana, ny kapoaka asaina ho sotroanay. Izany mahatonga anay velo mpisaorana, feno fisaorana ary angatahany hatrany, ho fiaina mpisaorana eo am-pon'ny olona. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Misaora azy. Anio vavaka tsika. Oeto anatrehan'Andriamanitra ny fonao ho vonina tena anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ifady izay tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsy raha tao vavaka. Eto anatrehanao ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fonay. Ho fo manaiky ny sitraponao, ho fo tia ny sitraponao. Ho fo ifady izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Ankasitrahana sy isaorana anao izao fotoana maraina izao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Eto anatrehan'Andriamanitra mba ho tafatsangana mandritra ny fotoana ny fifadiana fiomanana eo fiainam-panahinao. Ho fiainam-panahy tena mijoro, tsy atahorana hivaralila, tsy atahorana ho mora tafasaraka amin'Andriamanitra anatin'ny donadonan'ny fiainana sy ny zava-mitranga sy miseho. Ho fiainam-panahy volamena. Avo fantananao dia atao izany vavaka izany. Ataovy amin'ny fonao manontolo. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'aran'i Jesosy eto anatrehanao ho fiainam-panahinay. Ho fiainam-panahy tafajoro, tsy mora lavo, tsy mora mienjera, tsy mora potika, tsy ho tratro amin'ny fiamorona sy ny fangatsiahana. Ho fiainam-panahy mijoro, tsara fototra. Ninninona zavatra mety hitranga sy iseho tsy ahasaraka anay aminao. Mankasitraka raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika hivavaka. Mba tsy ho varim-bariny ianao anatin'ilay fotoana izay ilain'Andriamanitra mba hifantohanao. Tsy hoe tonga ny lakamisy dia moy ake fivadikanina kay androany. Efa tafasakafo indray izany. Fa mba tena vita programa tsara anatin'ny fonao any hoe tiany mba fotoana kely iandrasan'i Jesosy mba hiaritra miaraka aminy. Amen. Mangatamin'Andriamanitra mba tsy ho tratra favarim-barianana ianao. Sanatao vavaka. Andriamanitra ray amin'anaran'i Jesosy entina anatrehanao ny fahafahany amin'ny fantoka tanteraka. Tsy mandritry ny fotoana io ihany fa amin'ny androm-piainanay. Tsy ho mora tratry ny fahavarim-barianana ka hividy lalana ho amin'ny zava-poana ny fonay sy ny sainay sy ny fijerinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika mbola hifampivavaka. Oeto anatrehan'Andriamanitra ireo izay mety samba ny voanao, ireo izay mitebotebona nandritra ny fotoana ny toroteny hoe tena ho atao ihany izy ity, tsy izany mihitsy ny eritrerina Andriamanitra. Hivavaka ho andry zareo tsika mba harisika sy tsy atahotra. Alleluia. Mba havita daholo izay manana fandirinany ianao, ary havita hatramin'ny farany izay manana etaeta ny anomboka. Tsy mampanina ihany koa mety tsy vita ny tena 3 premier jour tsy vita mba any amin'ny 4e maneo farany. Na mety hoe tena une semaine ny tratrako hoe mba fotao le une semaine ary dia ho ataonay le 3 semaines. Ny tena moa tsy afaka manao an'izany hoe 8 semaines, 2 semaines, 3, 2 semaines et demi, 3, 3 semaines latsaka miady varitra, 4 heures mbola mangataka manao. Avafontanao dia ndao tsika hifampivavaka. Tompo tsaroza rehetra mety sambany ianao an'izany fifadikanana izany. Ianao ny ampahery ampatanjaka azy. Eo ihany koa manana faniriana. Mety efa nanao ihany tamin'ny herintaona fa tsy vita tsara. Mba havita tsara izy amin'ity taona ity. Ao ihany koa mety tebotebo misalasala ny anatin'ny fony. Ianao ny ampitoetra fiadanana. Tsy natao anakorotana ny sitraponao. Natao hitondra fifaliana sy fiadanana any anatinay. Mankasitraka sy misaotra anao izay raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy hoteka mafitsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao fanatitsika dia ny pasteur anao vaovao amin'izay rehetra miandry antsika amin'ity semaine vaovao ty.